misaotra midera mankalaza anao mivonahitra anao zay dia sotro fa tsara ianao ny famindramponao maharitra mandrakizay sotranao mahazo ity fotoana ity indray izay ianarana ny teninao indraisana izany ny fiainanay mietaka anao iteny Jesosy izay mahita ny sarobidy ny famonjena vitanao ny miaritanao dia natrefiny fotoana voninahitra nareo Jesosy amen. Voalohany indrindra dia misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika rehefa mahatratra ity tolakandro ity izay fotoanan'ny isandro volan'ny fitandremana moray alina ka ny anjara izay nomenahy dia ny fampianarana ny faneva moa zany fanevan'ity isandro volan'ity dia ny Hebreo 5:5 amin'ny anaran'i Jesosy ary rehefa natao tanteraka izy dia tonga loharanon'ny famonjena mandrakizay ho an'izay rehetra manaraka azy. Ary rehefa natao tanteraka izy dia tonga loharanon'ny famonjena mandrakizay ho an'izay rehetra manaraka azy. Epistiliny Hebreo moa zany no misy ny fampianarantsika ka raha voaresahana ny epistily an'ny Hebreo ny zava-dehibe dia ny fahafantarana ny asarobidiny asa-pisoronana nataon'i Jesosy na ny mahampisorona be an'i Jesosy. Io no azavain'ny boky ny fon'ny boky ny Hebreo na ny epistily an'ny Hebreo. Hozaraisika efatra ny fampianarana voalohany dia ny epistily an'ny Hebreo ataosika indray mijery ahoana zany epistily an'ny Hebreo zany. Faharoa dia ny fampitahana misorona be tao amin'ny testamenta taloha sy Kristy misorona be. Fahatelo dia fampitahana an'i Kristy sy Melkizedeka. Ary ny fahaefatra dia Kristy mpisorona be, fanazavana hoe Kristy mpisorona be. Hiditra avy hatrany amin'ny fizarana voalohany sika dia ny boky ny Hebreo atao indray mijery izy moa ny mpanoratra ny boky ny Hebreo, tsy hita ao amin'ny boky ny mpanoratra ity epistily an'ny Hebreo ity. Dia maro ny tombatombana Paoly, Barnabasy, Apolosy, Lioke sy ny sisa fa mazava dia ity sy tena fantatra sady tsy voasoratra ao amin'ny boky ny nanoratra ity boky ity. Ny lohatenin'ny boky dia Kristy mpisorona be tonga lafatra. Kristy mpisorona be tonga lafatra zany hoe misy mpisorona be samihafa teo amin'ny testamenta taloha sy tonga lafatra zany fa Kristy no mpisorona be tonga lafatra. Io zany ny lohatenin'ny boky. Ny daty nanoratana ity boky ity dia tany amin'ny tamin'ny 8 taona taorian'i Jesosy teo eo zany no nanoratana ity boky ity. Inona moa no antony nanoratana ny boky? Dia nisy ny jiosy tonga kristianina, dia ireo jiosy tonga kristianina ireo dia mbola te hiverina amin'ny fomba mpivavahana teo amin'ny testamenta taloha, re mamono biby atao fanatitra, mitandrina ny sabata dia ny asabotsy sy ny sisa sy ny sisa sy ny sisa. Dia nisy ireo fariseho sy ny mpanoradalàna sy ny lohandohan'ny mpisorona tao amin'ny fiangonana miteny very ianareo manaraka an'ity fivavahana kristianina ity fa nilaozanareo ny fomba mpivavahana jodaisma na ny fivavahana teo amin'ny testamenta taloha ka dia tsy izy io fivavahana kristianina io. Dia nisy nitaditady hemitra dia tonga zany mpanoratra ny epistily an'ny Hebreo tena ny antsika ity ny tonga lafatra ny fanompo-pivavahana ny mpisorona be izay manatitra fanatitra dia sy tonga lafatra zany fa ity no fahatanterahana fanompo-pivavahana fa aza miverina any amin'ny testamenta taloha vahoaka hijoro tsara amin'ny finoana ka fampahafantarana ny asarobidin'ny fivavahana kristianina sy ny fahatanterahany ao amin'ny Jesosy Kristy ka sy tokony verina amin'ny testamenta taloha.
ny toko fahadimy no misy ny anjarantsika ka itoko fahadimy io a dia nomena lohateny ihany koa ny hoe Kristy no mpisorona be tonga lafatra mitovy amin'ny lohatenin'ny boky ihany satria miresaka betsaka ny amin'ny Kristy mpisorona be izy fa isan'ny zava-dehibe ao amin'ny toko fahadimy io dia hoe Kristy dia ambony no mpisorona be hafa rehetra satria Andriamanitra izy ary loharan'ny famonjena ho antsika zay zany a no famotinana foy a ny boky ho an'ny Hebreo na ny epistily ho an'ny Hebreo zao sika dia hiditra fampitahana ny mpisorona be tao amin'ny testamenta taloha sy Kristy mpisorona be ahoana moa zany mpisorona be teo amin'ny testamenta taloha zany avy amin'ny taranaka Arona taranaka Levy no nakana mpisorona be olona zany zanak'olombelona fa Jesosy kosa tsy mba olombelona fa Andriamanitra zanak'Andriamanitra no olona io zany dia efa fahasamihafana lehibe amin'ny fampitahana ny mpisorona be teo amin'ny testamenta taloha Jesosy tsy avy amin'ny taranaka Arona fa raha amin'ny lafiny ara-nofo izy dia avy amin'ny taranaka Joda kanefa koa tsy dia tena avy amin'ny taranaka Joda loatra fa tena avy amin'Andriamanitra ray Andriamanitra mitovy amin'ny Jesosy ry Arona sy ny taranaka Arona dia mpanota zany mpisorona be zany dia manao sorona koa izy amin'ny tenany azahoany famelan-keloka fa ny mampiavaka an'i Jesosy sy Arona Jesosy tsy nanota sady tsy nandova ota no tsy misy ota fa ny taranaka Levy na ny taranaka Arona dia mbola mpanota zany ka mila famelan-keloka io no fahasamihafana lehibe ho an'ny mpisorona be rehefa hanao ny raharaham-pivavahana izy dia mitondra ondry na osy na omby atao fanatitra zay ny an'zareo ny ampiasainy amin'ny mampisorona be azy fa Jesosy tsy mba nitondra an'izany izy rehefa nanao fanatitra mampisorona be azy fa inona no entiny ataovy mafimafy inona no entiny nataony sorona nataony fanatitra ny tenany ka noho izany dia tsy mitovy tsy azo amitahaina fa ny mpisorona taranaka Arona taranaka Levy mitady omby aman'ondry averimberina isaky ny angataka famelan-keloka ianao dia mitady omby mitany zanak'osy esetra raha am'izao moa nisy an'izany hoe zay tia azo famelan-keloka tompoko ndana vidy omby dia eto am-piangonana dia zazany le mpisorona be ohatra dia ao ny levita moa zany miaraka amin'ny zareo dia raha ao anazy salaire minimum tony aloha zany dia tena angamba sy fantatro ny indray mandeha isa-taona no mahazo famelan-keloka managnom-bola aloha asa azonareo le imazony tamin'ny testamenta taloha mitondra zanak'ondry ianao dia edy ity ry mpisorona be ity ry mpisorona mba ataovy ao vonoy eo dia ny rano iny no afafy aminao azaona famelan-keloka averimberina dia misy moa zay sy manam-bola dia atao domoina isan'izay alternativa zay ihany ho an'ny mahantra dia mbola misy karazana fanavakavana kely ihany zany manan-karena zany dia androany ianao no mahita zanak'ondry efa ho arivo ny ondrinao dia isan'andro anao dia mitondra eo fa ho an'ny mahantrahatra na dia nahitana voromalala aza tatara be dia sy tanteraka zany averimberina matety fa ny any Jesosy ny fanatitra ny tenany ny rana lasany dia indray mandeha fotsiny dia mahavoavela ny heliko ny olona rehetra eran'izao tontolo izao mandra-patapitry ny andro ny tany asa azonareo ny elanelan'ny asa fisorona nataony mpisorona be taranaka Arona sy ny Kristy mpisorona be ka na dia gotiray aza
amin'ny rany jesosy dia mahavoavela ny eloko zao tontolo zao. Ny tamin'ny testamenta taloha mividy zanak'ondry ianao. Nataony zareo bizina moa izy io natezitra an' jesosy tamin'ny nivarotra teo amin'ny tempoly io. Misy manao bizina amin'ny tempoly ao. Tezitra jesosy dia bataille ny latabatra ity. Boum! Ohatra moa zao hoe manao vokatra nareo zao feno vokatra ety. Avy any pastora tolo-antenany. Feno vokatra ambony latabatra dia tonga dia boum! Naongany Jesosy io. Normal ve ty rangahy fa nagaga tsy nisy nasany esika ny olona. Tsy renao hoe nisy nanambotra Jesosy rehefa avy eo na nisy namely totohondry. Satria nofeheziny ny Mahandriamanitra azy. Tsy afaka rehefa aseho Jesosy ny Mahandriamanitra azy dia tsisy afaka mikofokomba ny rano moa. Mamonjena tsena ianao dia nentan'ny olona amidy ny olona rehetra amin'ny tsena io aongaonganao daholo. Tratra ny fisaraam-bahoaka eo ianao. Fa tsy misy vola ny an' Jesosy fa gratuit. Omena maimaim-pona. Izy no raisika raha-piso amin'ny fanasan'ny tompo io. Vokatra ny fanatitry Kristy io. Tia ny tenan Jesosy ity no rany Jesosy. Omena maimaim-pona. Fa tsy vidiana tahaka ny omby. Iosy. Ary zay tena sarobidy. Ary ny afatra lehibe ho antsika ty fahasamihafany ity dia zao no hoe tsy ianao no manolotra zavatra. Azahoanao famelan-kely. Asa azonareo? Ny amin'ny testamenta taloha ianao no manolotra zavatra. Azahoanao famelan-kely. Fa ny an' Jesosy no fanohitra amin'izay. Izy no manome anao ny tenany sy ny rano. Mahafinaritra ny irantsika hoe nomeko anao ny rako masina. Dia misy toy ny ihany anefa ka dia mba enina no ahy taminao zany hoe ny valiteninao dia ny fanolorany tenanao, fanoloranao ny fiainana manontolo ho an'i Jesosy. Zay ny takiany Jesosy aminao. Fa tsy vola na harena zany. Ny mpisorona be koa dia ry Arona sy ny taranak'Levi dia olona mety maty. Misy farany. Fa Jesosy na dia nivonoina azy dia nitsangana izy tamin'ny andro fahatelo. Ka mpisorona mandrakizay izy hoy ny fanevasika. Ka dia tena sarobidy zany ny mahampisorona be an'i Jesosy fa mandrakizay mpisorona mandrakizay io ilay hoe ianao ny mpisorona mandrakizay tahaka ny fanaon'ny Melkizedeka. Io ny voalazan'ny soratra masina ny amin'ny ty asa-pisorona ity. Ny Exodus 7:20 moa miresaka ny mpisorona be Arona moa zany mpisorona be voalohany dia miandraikitra ny fampom-pivavahana sy ny fanatitra samihafa izy miditra ao amin'ny efitra ny masina indrindra indray mandeha isan-taona araka ny Levitikosy 2:20 dia mpisorona io zany mpanalalana n'Andriamanitra sy ny olona ry Arona fa mpanalalana sy tonga lafatra i Arona sy ny taranana. Fa Jesosy mpanalalana médiateur tonga lafatra parfait satria Andriamanitra zanak'Andriamanitra. Misy miditra amin'ny teboka fahatelo isika. Fampitahana an'i Kristy sy Melkizedeka. Misy mpisorona be hafa anankiray sy taranaky Arona Melkizedeka. Na dia za pastor dia tsy mba azoko ny momba ny rangahy ty Melkizedeka ty. Fa dia ho azavaiko ihany na dia tsy azoko azy. Marina fa misy zavatra azo azavaina. Genesis 4:20 ny Salamo 114 no miresaka azy dia ny Hébreu ty koa no miresaka an'ity Melkizedeka ty. Ka Jesosy dia mpisorona be araka ny fanaon'ny Melkizedeka. Io zany no mila hijerentsika ny fampitahana azy. Ity Melkizedeka ty raha ny Hébreu 7:1 dia tsy mba nanana ray na reny. Dia varena hoe avy ay zany ny vian-drangah ty. Fantatro lohanareo avy ay zany vian Melkizedeka zany raha tsy manana ray sady tsy manana reny. Fampianarana ty pastor-teny afaka amin'ny teny tsara tsika. Nareo mpiandry efa elaela ny vavahana io.
toizako nyvaky teny tsy fantatra ny nahaterany sy ny afarany mbola tantara koa io nandeha aiza Elia mba hita hoe niakatra velona any an-danitra fa ty Melkisedeka ty tsy teny afarany izy koa sy maty raha maty moa izy dia nitenen'ny soratra maty hoe maty Melkisedeka fa tsy siatro zay zay na zaiko hoe raha misy ny olona saropatarina ministery ao anatiny ty baiboly ty ao anatiny Melkisedeka dia sy avy tamin'ny taranaky Levi sy Joda izy sy taranaky Arona ka io no itovitovisany amin'ny Kristy sy nisy fiandohana sy nisy fiafarana mpisorona be izy Jesosy koa tsy manana reny tsy manana fiandohana ery reniny teraka Maria renin'i Jesosy io fa tsy renin'Andriamanitra izy fiangonana raha vavy moa miteny hoe masony Maria renin'Andriamanitra fa itsika tsy renin'Andriamanitra i Maria ka zany tsy manana reny dia io no mampitovy azy raha mpitahina izy sy Jesosy zany sady tsy nisy fiafarana ihany koa raha ny Hebreo toko fafito teny andiny fahatelo dia hoe tsy manandray tsy manandreny tsy manana tantaram-pirazanana tsy manana voalohan'andro na faran'ny fiainana fa natao tahaka ny zanak'Andriamanitra izy dia mitoetra ho mpisorona mandrakariva mbola mpisorona mandrakandroany zany mandrakariva izy petraka ho mpisorona mandrakariva tsy nisy fiafarana dia io no hitovitovisany amin'ny Jesosy fa tsy Jesosy izy tsara ho marina fa mpisorona be mpanjakan'ny Salema izy na mpanjakan'ny fahamarinana io no ilazana azy ihany koa na mpanjakan'ny fiadanana moa zany Abrahama moa dia mpisorona be azy dia nanome ampahafolo-karena an'ity Melkisedeka ty amin'ny Genesis toko fahaefatra ambin'ny folo ny valo ambin'ny folo ka hatramin'ny roapolo tsika tsy andalina lavitra nyty resaka Melkisedeka ity fa dia io no voalaza eo dia Andriamanitra nanao an'izay zavatra zay zany ny tsy fantatsika rehetra momba ny Melkisedeka dia azo fitinina hoe tahaka ny zanak'Andriamanitra izy hoe soratra masina teo sy nanana fiandohana sy nanana fiafarana tsy misy ray tsy misy reny tsy misy tantaram-pirazanana fa mpisorona mandrakizay dia Andriamanitra no nanendry an'io Melkisedeka io mazava natonga azy sy nanam-piandohana sy manam-piafarana fa Elia dia mba hitanao niakatra velona any an-danitra fa ny an'ny Melkisedeka zany dia tsy fantatra za zany tsy amoroneto hoe tonga dia niakatra velona koa izy raha fa tsisy nahita tsy tehiteny an'izay dia hoe tsisy fiandohana tsisy fiafarana dia mionona eo petrako amin'i Jesosy ny toy tsy ankinam-pamonjena raha teo ny toy fa zay azo antoka dia efa ao amin'i Jesosy izy zao dia ny fomba natongavany any dia ny tompo mahalala fa zay mino dia mandova ny fiainana mandrakizay eo no mazava hiditra amin'ny tapany faransika dia ny Kristy mpisorona be isan'ny mampiavaka ny epistily ho an'ny Hebreo io tsy miresaka an'io siry ny filazantsara efatra na ny epistilyn'ny Paoly tsy dia tena miresaka hoe Kristy mpisorona be loatra fa ny epistily ho an'ny Hebreo no tena miresaka ny Kristy mpisorona be inona moa ny mahampisorona be an'i Jesosy tokana tonga dia izysika direkta hoe raha vao miteny ny soratra masina zany hoe Kristy mpisorona be dia ny fahafatesany teo amin'ny azo fizaliana ka sady mpisorona izy no sorona fanatitra ny any mpisorona be iarona dia mitady zanakombo zanako sy atao sorona izy fa ny azy dia ny tena no sady mpisorona no sorona zany ka dia ny fahafatesany teo amin'ny azo fizaliana no maneho mampisorona be azy nahoana no maty Jesosy io ny fanontaniana nahoana no natao sorona Jesosy dia mazava
rehefa matao ny asa mpisoronana dia mba azo alatsaka ny rano zay ny tamin'ny testamenta talohany zanak'ondro novonoina dia alasaka ny rano dia ny rano zany zanak'ondro zany no azahoana famelan-keloka dia io jaona amin'ny jaona toko voalohany ny andininy fahasivy amby roapolo zay haitsika tsara indro ny zanak'ondron'Andriamanitra zay manaisitra ny fahotany zao tontolo zao zany hoe Jesosy ilay zanak'ondron'Andriamanitra nantasaka ny rany hamonjy antsika mpanota ena zany dia sarobita raha voaresana Kristy mpisorona be dia zao nitondra ny fahafatesantsika izy io ny voalohany maty izy mba hitondra ny fahafatesantsika rehetra dia ny fahotantsika zany faharoa nandasaka ny rano izy mba hamela ny helontsika rehetra izy io ny mahasarobidy an'ilay Kristy mpisorona be ny any lalàna dia tsotra Romana toko fahinana andiny fahatelo amby roapolo fa fahafatesana ny tambiny ota zay nanota rehetra dia maty sangano tana zay mbola tsy nanota ohatrany misy visivisy hitako eto mbola tsy nanota misy hatram'izay indrindra hoany zareo afarafary ary afaka manangatanana ve nareo afarafary misy tsy lasaky ny telo ianareo no hitako mbola tsy nanota misy hatram'izay raha fijerijeriko anareo misy ve ary ambony nyjerena zareo afara hoe ary ambony zany hony tsy misy marina na dia ray fa samy efa nanota avokoa izy rehetra ka ny dikany hoe Kristy mpisorona be dia ny zavatra nitakeny lalàna dia ataovy amiko izy satria raha tokony ho maty pastora tolo-antenana satria nanota na dia pastora aza dia noentiny iza noentiny Jesosy teo ambony azo fizarena kity Kristy mpisorona be dia Kristy mpisorona be nitondra ny fahafatesantsika tena sarobidy fitiavana izany mahampisorona be ny Kristy zany tsy misy manana fitiavana lehibe no zao ny jaona 2010 dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizana ny fanevasika dia hoe tena loharanony famonjena mandrakizay izy zany hoe azonareo zany loharano zany source d'eau vive tsy mety rehetra zany ka na dia tamin'ny taona faharoaroa vitana mahery aza na vitany famonjena dia mbola migoka izy zany sika ianao mandrakandroany ka dia isaorantsika ny tompo ny amin'izany fitiavana lehibe zany mampiavaka Jesosy dia sady tsy nanota tsy manana ota fa nitondra ny otantsika natao ota izy petera voalohany toko fahatelo andiny valo ambin'ny folo Korintena faharoa toko faharoa ny andiny fadimy ka hatrafa raiky amby roapolo Hebreo toko fahafito ny andiny feno amby roapolo ny Hebreo toko fahasivy ny andiny fefatra ambin'ny folo moa dia miresaka ny solo antsika izy teo amin'ny testamenta taloha rehefa manao fanatitra dia zanak'ondro tsy misy klema no vonoina fa Jesosy koa dia tsy misy klema izy tonga lafatra fa zanak'ondron'Andriamanitra izy ka dia ny famasinana takeny lalàna dia no tanterahina zany ankoatr'izay dia ilay fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny azo fizarena dia fampihavanana antsika amin'Andriamanitra fahavan'Andriamanitra ny mpanota no ilay sorona nataon'i Kristy na ny fanatitra nataon'i Kristy dia havan'Andriamanitra isika vita fihavanana amin'Andriamanitra isika faratampony fitiavana zany ry havana faratampony famondram-po zany ary zao rehefa manota ny olona anankiray dia tezitr'Andriamanitra kanefa ifahatezeran'Andriamanitra io dia nahatrany tamin'ny zanany fa sy tamintsika dia tsika zay mialika ao ambany azo fizaren'i Kristy dia voaro afaka amin'ny fahatezeran'Andriamanitra tonga dia zany mahatonga antsika ny hoe manery mafiao ry Jesosy tompo hialiko hialiko eo ambany azo fizarena satria raha eo ianao dia ny fahatezeran'Andriamanitra midona amin'ny Jesosy fa tsy aminao fa ianao kosa voavelany elokao voavonjy anao
velona ianao afaka ianao ary mpandova fiainana manak'izay isika mianakavy. Ny asa-pisoroanana rehetra natao ny mpisorona be teo amin'ny testamenta taloha dia tanteraka ao amin'ny Jesosy avokoa izany. Na firy ny fanaritra tao amin'ny testamenta taloha tanteraka ao amin'ny Jesosy izany. Noho izany dia sambatra loatra isika manana Jesosy izay nanaiky hivesatra ny fahafatesantsika, ny fahoriantsika, ny aretintsika, ny problemantsika rehetra. Nentiny teo amin'ny hazo fijaliana izany ry havana. Ka dia sambatra loatra isika. Raha ny Hébreux 10:5 dia nanohatra amin'ny fahafatesana izy, niaritra ny mafy, matiny noho ny fanaovana ny sitrapony rainy. Dia lazain'ny Filipiana 2:2-5 koa izany fiaretany hatramin'ny fahafatesana izany. Isika koa dia mila miaritra. Raha miara-miaritra aminy isika ho ny soratra masina dia miara-manam-boninahitra aminy koa. Ka noho izany dia izao mandalo fahoriana sy azo fijaliana ihany koa ny mino. Io Jesosy aty amin'izao tontolo izao mahitana ireo fahoriana kanefa matoky efa izao efa naresy izao tontolo izao. Izay tsy mitondra ny azo fijaliana io Jesosy dia tsy mendrika atao mpianatra. Ka dia mitondra azo fijaliana isika. Io Paoly amin'ny Romana 12:20 ko atolory ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia ny fanompompanahy mety ataonareo izany. Io izany ny anjarantsika, tsy fanatitra ho vonoina isika fa fanatitra velona hanana ny olona maro fiainana manak'izay. Io no asa-pisoroana nataontsika. Dia ny fanompoana masina izay ataontsika izany. Ka dia feno sy tanteraka ny famonjena amin'ny Kristy, loharan'ny famonjena manak'izay izy, ary nomeny antsika koa ny asa fitoriana ny filazantsara mba hizara izany atsarany Kristy mpisorona be izany, izay maty noho ny fahotantsika, mitondra ny fahafatesantsika, mitondra fiainana ao antsika, mitondra famelan-keloka ao antsika, mitondra fanafana ao antsika, mitondra fiainana manak'izay ao antsika, ary ianao no irany hizara izany ho an'ny hafa koa, ka ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra ny fiainantsika, hitory any Kristy mpisorona be azahoany hafa famonjena ihany koa. Dia voninahitra ao n'Andriamanitra ilay zanaka ny fanahy masina izay fahazatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrak'izay vavaksika tompo. Sonao raha izy Jesosy tomponay eo nanaiko ho faty teo amin'ny azo fijaliana izany mahampisorona be anao tonga lafatra. Vovonsy izay, voavelany elokay, velona izay, voavahan'ny olana rehetra ary mpandova ny fiainana manak'izay izay. Dia vela andalo fotsiny aminay izany fa voasoratra ao anatin'ny fonay izany alehibe ny fitiavanao sy ny famindrampona aminay mpanota izany. Ka nahafaty ianao kanefa koa nitsangana tamin'ny maty ianao ho fandresina izy fisikana anay ny maty. Naran'i Jesosy.